Ifampalavavaon'ny fahitalavitra matevindray tompo kilasy tokovavy no aranao manomboka eto rehefa avy nanaraka ireo zanam-pandarana maro samihafa izay fanaraka eto amin'ny fahitalavitra ianao. Ao anatin'izay koa no hitondrana ny arabo antsika rehetrarehetra izay mbola tafiaraka ao anatin'izao vaovao antsika izao. Manasanao ampanajana ny tenako sy ny teknisiana anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny tontolon'ny trangam-piarahamonina sy ny sosialy avy hatrany isantarantsika ny fotoanantsika amin'izao takariva izao. Nanatanteraka fitokonana ireo mpivarotra eny amin'ny tsenan'ny Lalamaty eny Ambodinisotry tamin'ity androany ity noho ny fandrahonana azy ireo tsy hivarotra intsony eo amin'ny toerana izay fivarotana izy ireo mahazatra manomboka ny 5 ny volana Jolay ho avy izao. Tsy mazava ny antony analanan'ireo mpivarotra eny amin'ny tsenan'ny Lalamaty Ambodinisotry raha nambaran'izy ireo. Tsy manaiky izany ireo mpivarotra ka nanatanteraka fitokonana androany. Amin'ny 15 Jolay izao no nambaran'ireo mpivarotra fepitony ialana ireo raha nambaran'ny fokotany antetezana afovoany faharoa. Nambaran'izy ireo fa efa 70 taona no nisian'ny tsena ity ka tamin'izany dia efa tsy nisy fiaranandalo intsony teto ka nahatonga ny anarany ho tsenan'ny Lalamaty ary tsy aly izy ireo raha tsy mazava ny amin-drana azy. Manozolo zavatra zany izay vahoaka zany izay vahoaka sahirana mantanàna dia manao fisakina mihitsy zay fa tsy ala ny toerana ity raha tsy misy dia efa davany amin'ireo olona ambony ireo atolotra ao anay. Toerana mindrana izay mbola sy tapaka hoe zay nafindra nefa zareo dia andava amin'ny 15 araka ny feo ianay hoe amin'ny 15 zareo avy eto andava ty tsena ity dia hoazy ireo vahoaka majinika ireo delegianay teto zany nampiasa anay fa amin'le 15 zao izy dia mialina ireo ary ireo délégué ireo dia nametraka mihitsy hoe tonga dia raha vao moramora ny tsenareo fomba mbatsosimba ny fitaovana ireo toy hoe tafo sy ny carreau. Ny mpivarotra no nahamenty milala ny toerany raha nambaran'ity mpivarotra iray ity ary mandotika ara-dalàna amin'ny komina ireto farany ary ihany koa manatanteraka ny asa fanadiovana tatatra. Izay no nahamainty milala ity lalana sy tsena ity dia amin'izao fotoana izao nefa ny esorony fokotany atetezana afovoany faharoa fa ny fokotany IVO aty tsy manala anay dia taray izay mpivarotra rehetrarehetra satria eto ny kapokanay eto ny nananay marina mihitsy zany na okolazy ny ankizy na ofatrano eto daholo fitarainanay mpivarotra zany le fanasorana anay eto amin'ity toerana ity efa ela izay nahamainty milatsy nananjary an'ity tsena ity dia very ny kapokanay very ny fianaran'ny ankizy ny ofatrano ny tsy anasa be da be dia ny mpangala tsara tsy hita izay anaovana azy dia ny olona mivarotra mitady amin'ny fahamarinana indray ve no esorina. Olona maro no tsy anasa raha toa ka tsy avela mivarotra ireto mpivarotra ireto. Efa mahery ny 900 ny isan'ireo mpivarotra ao amin'ny tsenan'ny Lalamaty. Efa nanantona ny fokotany sy eo anivon'ny komina ireto mpivarotra eo amin'ny tsenan'ny Lalamaty fa tsy nisy ny vahaolana hatreto.